Mba marina ve zany causen'reto bandy reto zany. Tonga hatram'izany hoe ino tsara ty a. Tonga hatram'izany hoe tsy manaiko ny londo ampisorona merina zany hoe hoentina andevo ny fitondrana. Tsy marina zany monsieur le président. Sahako marimarina miteny anao fa tsy marina zany tompoko. Teo adinonareo ve ny tantara nahazo amin'ny fianakaviana Randreva nanaovany Andry Rajoelina azy. Tsy ho adinon'ny fianakaviana Randreva mandrapahafatiny zany ary zarany ara niala teo zany Andry Rajoelina zany. Donc na izay fotsiny ara de tonga de hoe tsy marina zany. Ankoatran'ny afantarako an'le fianakaviana. Tsy mbola nahena hoe ny ray aman-dreny Ramakavelo, ny ray aman-dreny Randreva Raymond participer activement amina coup d'état zany. Tsy mbola naheno zany a. Na indre mandeha ary. Mba firy any zay fanjakana naonga zay. Mbola tsy naheno a. Fa rehefa tonga ny any amin'ny finition, iny amizay mila ray aman-dreny miteny amin'izy, de iny zareo no mipotra hoe tsika ne diso lanany. Tsy zay tsika hiady fédéralisme. Ntsika digoeto ambarako, tsy fitiavana Borzany fo. Borzany! Zako hoe, ina ataonao aminay hitanao veto. Tsela zay avy nivorany ty voaroty ito. Anao avy aminay eto. Zegny fédéralisme andeha ataontsika io. Le atsika mba avelo taigna edy. Fanagnana jiaby amitsika amin'ny province ny diko. Hay. Olonao firy, voavelogno raha jiaby anagnanao ily. Iala fa misy fédéralisme zegny. Fa tsy ampiarina. Zay. Tsy miatra le lalàna nefa fa fédéralisme izy io. Ry vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana amiko ary tompoiko. Miala nenina farany aho am'izao takarivo zao alohan'ny fifidianana 7 novembre. Ny antony dia zao, tsisy fahamarinana be osoka ny fifidianana kasaintsika atao amin'ny 7 volana novembre zao. Coup d'état fanonganam-panjakana niseho tamin'ny 27 Coup d'état tamin'ny 1 Coup d'état tamin'ny 2009, coup d'état tamin'ny 2002, coup d'état tamin'ny 2013, coup d'état institutionnel nametrahana ny CES, coup d'état tamin'izao 2018 zao. Ampy zay ny coup d'état. Ndao tsika ifandamina, ndao tsika hiara ampandroso an'ity firenena ity ho reharehan'ny malagasy rehetra. Ny fandriko dia tsy isin'ny fifidianana zao fa ahemory io andao hiverina amin'ny province autonome faritany mizaka tena ary misy budget isaky ny faritany isaky ny faritra. Zay no lalana anotokana ahafahantsika manavotra an'ity firenena ity satria coup d'état tamin'ny 2002 nanafoana ny province autonome. Resaka kely anareo an'ity vidéo ty a. Bon. Tsy haiko sa hitanandry publication ty izy mivolagna hoe ny mirina tsy mba manavaka côtier zany fa ny côtier ny manavaka ny mirina matetika. Raha fitinika moa zany zavatra andresana tao anatin'iny dia resaka le adi-poko hoe mirina côtier any amin'ny faritra ao ampovoantany ao Antananarivo sy ny ohatr'izany. Dia zavatra teneniny tamin'iny moa zany hoe zavatra rehetra dia ao Antananarivo daholo. Raha ohatra zao hoe mihiry alahy dia tsy malaza raha tsy ao Antananarivo. Manao dossier alahy dia mila makany Antananarivo.
raha misy ny bourse d'étude dia ao Antananarivo mahazo anazy de ohatr'izay. De teneniko moa zany hoe ny anarana raha tsy misy hoe raha de lazain'ny olona fa tsy gasy. Ohatra zany hoe Kofaliny anaran'le olona de lazainy ao Antananarivo hoe tsy gasy zany, na hoe Mohamed anaran'le olona de lazainy ao Antananarivo hoe tsy gasy zany, nefa tsika foko 7 de normal be raha misy anarana hafa izy satria samy manana culture any daholo fa tsy voatery ho raha daholo zany. Zay ny teneny tamin'ny vidéo iny le anarana aloha tsy idirako, marina ny teneny hoe foko 7 tsika samy manana ny anarany daholo io, anarana tamboantso izy le fomba fiteny zay, fa eo amin'le hoe ao Antananarivo daholo. Ny anton'izay de le politika, le rafitra politika, satria tsika manana rafitra centralisé ao Antananarivo. De ninina ataonao de any afaritra ianao de miakatra ao Antananarivo manao dossier. Raha misy bourse d'étude tonga de ao Antananarivo le izy ny tonga de ao Antananarivo no mizara an'le izy amin'le faritra région. Le ao Antananarivo nefa tsy mizara an'le izy hoe mitovy, fa mety ankizy anankiroa fotsiny any amin'ny faritra, de normal be raha tezitra le any amin'ny faritra. Satria zay le politika atsika, zay le rafitra politika atsika, tsy vao zao zany fa efa 10 taona mahery zany. Ary zay zavatra zay efa tsy nazavain'ny dadabe tany aroa tany hoe tsika manana rafitra politika centralisé de any Antananarivo le izy, fa ny fahazahoan'le taranaka ty arina hoe fa maninona ny Antananarivo, Antananarivo zany midika hoe tanàna Merina, de toa zany de hoe any Merina zany manao an'ity, de toa de any le izy. Fa zao ny solution de zay ovay ny rafitra amiko manokana, rafitra état régional mety amintsika. Amin'izay chef de région omena fahefana feno ampandrosony région misy anazy, zany hoe chef de région ihany no afaka mifampiraharaha amin'ny firenena hafa, ohatra hoe zareo any atsimo mifampiraharaha amin'ny Allemagne ohatra amin'ny resaka énergie solaire sy ny sisa sy ny ohatra zany de tonga de mitotona any le fanampiana ary aveo mitotona amin'ny zareo any atsimo le fanampiana. Amin'izay koa mba mifaninana le région isan-karazany hoe région ary atsimo ary tena hoe 2 millions d'ariary io ny karama farany ambany any, na hoe région ary avaratra ary vao afaka bakany ankizy de afaka misafidy hanao formation professionnelle ve sa hanao fianarana amin'ny université, zany hoe sady asa ny anatra sa hoe to de hanao fianarana amin'ny université. Ny région ary tena tsara indrindra ny sécurité any, mandeha amin'ny 12 alina ianao miaraka amin'ny vola sy ordi portable anaty kitapo tsisy maninona, zany de mba mifaninana ohatra zany izy, fa tsy possible mihitsy hoe ianao Antananarivo ny andeha hitondra vahaolana ho andro zareo any Tuléar. Ianao raha tsy mipetraka any Tuléar akory, le fiten'le olona any Tuléar mety tsy azonao akory, mety indray mandeha ao anatin'ny ray volana ianao makany Tuléar, tsy possible zany. De eo koa le fizarana an'le vola raha misy io fanampiana tonga ho andro zareo any Tuléar de mitotonao Antananarivo le izy. Mandra-pahatonga n'iny any Tuléar efa miena-pitoerana ohatran'ny feanantitra le vola. Zay le edivana hoe ovay le rafitra, fa ho anahy manokana aloha zany de zay hoe rafitra état régional mety amintsika. De zay de samy zany toa de zay fotoana zao hanovana an'io rafitra io, fa 10 taona tsika niaina tamin'io tsy nahazoantsika tombony io hatramin'izao, mampiady asika mety tsy eritreretin'ny sainao zany hoe rafitra politika koa ve de izy idirana amin'ny adipoko, fa zay le izy, zay io efa iainantsika io le izy zao io sur Merina Côtier, Antananarivo ndraiky province sasany amin'ny Lakôty. Misy olo avy amin'ny Lakôty masaky mivolagna hoe zahay fady manambady olo avy Antananarivo foko Merina, de misy foko Merina avy Antananarivo masaky mivolagna hoe zay fady manambady olo Côtier. Efa zaho naheno zany, tsy haiko anahy nahenona tsy hainy fa zaho fa avy naheno an'izay zavatra zay. Question mipetraka aminakao de zao, tout simple, anao misy valy ameo za par rapport am'izay zavatra misy zay, manino atsika mbola magnantegna androso, mbola miespere hoe isy développé, atsika samy atsika fogna tsy mifankatia. Madagasikara tsy Antananarivo raiky, tsy Majunga raiky,
tsy diego raiky et ainsi de suite. Ambelako amin'ny sisiny eriky igny raha tiako aviagna par rapport amin'ny atsika côtier monsieur plaindre mitaraigny hoe décision jiaby avy Antananarivo karaha Antananarivo raiko Madagasikara raha nilaitsika i hazavako 500 francs FMG. Attends, déjà 500 FMG à Antananarivo égale à 500 FMG à Majunga, à Diego, Toamasina, Toliara, ainsi de suite. Tsy miova io. C'est-à-dire valeur 1 euro à Antananarivo dia mitovy valeur 1 euro en province sasany. C'est-à-dire problème économique iainan'ny Antananarivo dia mitovy problème économique iainan'ny province sasany. Fa revo Antananarivo migrevy zay vao tsika migrevy. Za tsy m'inciter olona grevy, za de toute façon za fa tsy grevy tsony mandra-pahafatoko ary taranako tsy conseil-ko tsy grevy tsony. Hitako conséquence nagnano za teo iny fa ça ne vaut pas la peine par rapport amin'ny mentalité-tsika Madagasikara. C'est-à-dire zany problème iainan'ny Antananarivo zay itarianantsika côté hoe ohatra hoe Antananarivo raiky foana Madagasikara dia iainantsika jiaby. Fa atsika tsisy volonté atsika côtier andeha higrevy hiréclamer droit-tsika. C'est tout. Antananarivo nagnano grevy révolte nagnano raha jiaby jusqu'à tonga amin'ny étape zao. De sakitsika côté zany saky teny anareo Antananarivo no mangala décision, re mitondra kay. Re mitondra fiovana. Voilà. Raha tiako aviagna dia zao. Afaka responsable que ce soit responsable individuellement de province nazy que ce soit Majunga, Toamasina na Antsiranana na Toliara afaka. Tsisy tambana. Avy koa tsy mitambatra atsika. Resaka ty côté merina côté merina tsy mety vita ty. D'ici 50 ans oza Madagasikara mbola mitovy amin'izao tsika miresaka zao.